ivavaka isika Jesoa ndreto ny vahoakanao miandrandrany fiavinao zay ary manantenako fa ho avy ianao ary mba ho anisan'izay vaovonjy raisinao amin'ny fanjakanao zay midenena azy fa voninkainy zay. Amen. Riavana malala atovety farany mialohan'ny krismasy androany ny ten'Andriamanitra ka nahafatra ho atsika hiandrandra krismasy famonjena ny filazantsara araka an'leko atoko 12 ny vakina teo ny ndendro amin'ny telopolo ka hatramin'ny faefapolo araka mahazatra ry havako hiaraka hitrandraka ary tokony azo tsiro sy mamody amin'izany ten'Andriamanitra zanontsika velary mpelantananao ary ny texte tsy hamaky itsony isika fa efa voavaky to fa raha nanaraka tsara ny fivaky ny soratra masilenao dia misy point votoatry ny teny zay ambary eto inona le izy fiaviana izy fiavin'ny tompo ho avy ny tompo ho avy tahaka mpangalatra izy amin'ny fotoana tsy ampozina ary zay no ambara ny tompo eto ampimana ny fiangonatra ho avy ny tompo ny fiavin'ny tompo ry havako dia aza tongotra fa fifaliana sy famotrena lehibe zany ho an'izay tsara fiomanatra ho an'izay efa vonona ho an'izay efa nanaradian'ny tompo ho an'izay nametraka ny fiainany tamin'Andriamanitra raha avy izy fitaom-pamonjena zany fa tsy zany ihany fa fotoana mampingoro fotoana mampatahotra ary mampivarahontsatra ho an'izay rehetra tsy mba nidiomana zany ho an'izay rehetra tsy nanaradian'Andriamanitra zany ary ho an'izay variana ho amin'izao fiainana zao mampatahotra ny fiavin'ny tompo satria fanjavana no dikan'izany riavako raha avy izy zany votoatoky ny texte iompana miavatritsika fa inona ny vaovao mafaly ry havana malatra eo amin'ny andiny faharoa amby telopolo ny vaovao mafaly eto ahoana ozy miara mamaky isika aza matahotra reo ny vitsy aza matahotra reo ny vitsy fa efa sitraky ny rainareo ny anomenareo ny fanjakana vaovao mafaly zany fampanantenana famonjena sy fifaliana zany ary fampanantenana famonjena aza matahotra ry havana malalo kristianina havana vaovao mafaly itsenany tompo atsika zany eo akatoko zao krismasy zao aza matahotra ndikany hoe aza matahotra dia fanalana antsika ao anatin'ny ahiasa ny fanahiny ny endriky ny tahotra rehetra zany ary fampairezana famesa-toky milaza famonjena lehibe zany aza matahotra azy ny vitsy fa efa sitraky ny rainareo ny andrainareo inona fanjakana misy fanjakana ho an'ny tompo atsika inona io lay mandrakizay zany ny vaovao mafaly izany no andrandraitsika amin'izao krismasy zao fa inona riavatra miavatra inona ny fiomanana tokony andrasan'Andriamanitra amintsika zay le afatra omenana ho androany fiomanana andrasan'ny tompo azy mba tanteraka ny famonjenatsika mba andraisanao zany fanjakana vahoomana zany afatra efatra nomeny tompo atsika androany raisy mikarianao ry havako ena ny afatra iomanantsika azy fa ho avy ny tompo hitsena azy isika ary ampanantena famonjena ho azy ho anao izy afatra voalohany
ampifantohy ao amin'ilay maritra mandrakizay ny fosaina amam-panahytsika. Ahoana izy teo? Ampifantohy ao amin'ilay maharitra mandrakizay ny fosaina amam-panahytsika. Eo amin'ny andininy fahatelo amby telopolo sy ny efatra amby telopolo misy an'izany. Ahoana ozy? Amdio ny fanananao rehetra. Fanananao ka manao fa iny teo? Manao fa fiatrana, manao fa kitapo mbola tsy mety tonta ho anareo, dia arena iza any an-danitra. Fampifantoana saina maneritreritra, hipanjinana ny mandrakizay sady, ary any tokony amin'ny fantoatsika ny sy ny saina mampanahytsika rehetra. Izao rehetra izao ry havako mandalo, ary mahantra indrindra amin'ny olona rehetra isika. Raha amin'izao fiaina zao ihany inona anatenantsika ny Kristy. Fanfatoky amin'ilay maharitra mandrakizay ny fosy sy ny saintsika. Ny vola ve mora latsady. Izao rehetra hita maso zao manam-pahatapera, voafetra ihany ny fahefana mandalo indrano zany. Ny zavatra rehetra iantehiranao amin'ity fiainan'ity tsy maharitra mandalo ihany. Jesosy ry havako no arena maharitra ho antsika, ary zany mitomany tompo antsika androany. Tsy izao tontolo izao aramora rafesina ary misy kalalao manimba no ifatoany saina maneritseritsika ka variana amin'izao fiaina zao zaho sy anao. Banjeto ny mandrakizay antsika ry havako, afatoy amin'izay maharitra lay tsy mety simba ny fosy ny saina mampanahytsika. Ny pratika an'izany dia mazava. Atao zava-dehibe ny asan'Andriamanitra ry havako. Afoy izy amin'ny asan'Andriamanitra izay rehetra ananatsika. Zany hoe ampidio ny fanananao manao fa inona? Fiantrana. Zany mampanompon'Andriamanitra sy anao ry havako. Izay le asany AFF, asa fitoriana filasan-tsara an-trano tompo antsika. Izany le ezaka andrasana sy taken'Andriamanitra antsika. Dia ny anokanako, ny anokananao ny fiainantsika. Anomponana izy, anomponan'Andriamanitra. Izao tontolo izao ny matomatesantsika. Tadidio ry havako fa tsisy maharitra. Any amin'izay toerany arenao, ny toerany inona? Fonao. Raha iazakazaka biany anompony tompo ry havako ny fiainantsika. Raha iazakazaka ihany ianao, aza variana miazakazaka any amin'ny lalana tsisy, fa dinio izay hafarany ny fiazakazantsika mba azakazaka mibanjina ho any amin'ilay izy mandrakizay. Zany tiany tompo aseho eto ry havako, atokady ho an'ny tompo ry havako, ary anompoy azy ny fiainantsika. Zany no afahantsika afaka ny andrandra, afaka natera, fa efa misy fanjakana homany tompo asanao dia ny mandrakizay afatoy azy ho amin'ilay maharitra mandrakizay ny fosaina amam-panahytsika. Afatra faharongezabe ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto fa fiomanana tiany tompo iomanantsika mba hanasanao ilay vaovao mafaly ny andraisan'ny tompo antsika. Faharoa ry havako, mivonoana hiatrika ady. Ino izy teo? Mivonoana hiatrika ady. Indriny fa dina amby telopolo tamoany voalohany. Aoka isikina ny valahatra reo. Ny fisikinana valahatra dia manambara fahavononana ry havako. Fanalana izay endrika fanelinkelinana rehetra tsy afahanao ry havako mirombaka
lay fanjakan'Andriamanitra zany. Dikany hoe falahana sikina dia tena fahafononana tanteraka hiatrika hazo zany. Davida raha tamin'ny Goliata napaika anjony izy mba hisy fehikina napetraka teny aminy. Ao no Davida tsy mety amiko ty maninao izy manengelady ry havana malala niendrika fanengelana rehetra niendrim-pamatorana amin'ny endriny rehetra tsy afahanao mifantoka tsy afahanao mibanjina ary tsy afahanao mirombaka tsy afahanao miady eo anatrehan'ilay ratsy tsy maintsy sorondrety mila fahafahana tsy mila fanengelinana rehefa hibanjina hiatrika amin'ny famonjen'Andriamanitra riavako. Ary tadidrio fa ady isan'andro no atrehantsika ry kristianina mitady izay fomba rehetra hatafonatsika ilay ratsy. Mila mivonona isika amin'ny lafiny rehetra, mila mivonona izay rehetra endrim-pamatorana azy, izay rehetra mbola mamatopatitra anao ry havako, izay rehetra mangija amin'ny fiainatsika, mila mivonona isika ka miala ao anatin'izany amin'ny fomba ohatra. O Jesosy, raha ny zanaka anao hanafaka anareo dia ho afaka tokoa nareo. Apetao amin'ny tompo ary niady atrehanao ary mivonona miatrika ny ady izay atrehetra. Aoka ho vonona lalandava isika ka narovina no avy ny tompo. Dia kristianina kady fotsy efa vonona efa misikina izany mitrenany tompo. Nahoana no tsy andresa isika ny havako fandresenao no anandray ny tompo hisory azy hialao lavitra izay fanengelenana rehetra tsy ahafahanao mibanjina an'Andriamanitra ka ahafahanao miatrika ny ady izay misakana anao tsy tafahoana amin'ny tompo ry havako. Fahatelo, fiomanana andrasan'ny tompo atsika raha ho avy izy reseho ny aizina. Ino izy teo? Reseho ny aizina. Tapany faharoa eto amin'ity ankininy ity no hitatsika ny havako. Ary etony jerinareo ry havana malala, nomen'Andriamanitra atsika ny fahazavana ary nomen'Andriamanitra satany mpianatra. Ao nao izy tompo tamin'ny mpianatra ianareo no fahazavana izao tontolo izao. Itsika fiangonana no joron'Andriamanitra ry havako ho fahazavana handresy ny aizina. Isika fiangonana ataon'Andriamanitra jiro handresy ny aizina amin'izao tontolo izao. Mila mirehitra ny jirotsika ry havana, asehoany mampanompon'Andriamanitra atsika atao fitazana izao tontolo izao. Maha kristianina lay mahendrika Andriamanitra mampanompony ao atsika efelde tafahoana kehitriny ajoroy ary eto ny jirotsika ry havako ho tara-pahazavana hanazava izao fiangonatsika izao fa ianao fanilo hitondra fahazavana ho an'ny fiangonana manontolo. Ianareo no naparitaka ho masiny foany fiangonana ry havako any amin'ny faritra rehetra misy antsika ary mazava ny tenin'ny tompo hitsena azy isika ary hitona sy hampampiky olona. Ary etony inona? Jerinareo reseho ny aizina ry havako. Anisan'ny votoatiny faharian'Andriamanitra dia ny fandresena ny aizina. Izao tontolo izao nikorotana tao anatin'ny aizina no nitsofohan'ilay fahazavany Kristy. Atao anatin'izay fahazavany Kristy niteraka rindran-danina mirindra. Dia izao tontolo hitatsika rehetra izao. Rehefa hitinao ny fahazavana ry havako mandositra ny ratsy, voaroka ny aizina ary mahatonga ny olona rehetra ahita ny endrim-pahatsaràn'Andriamanitra, atonga azy andeha ho amin'ny fahatsarana tanteraka izany. Izaho sy anao ny rando aoka tsy hojero ny tsilopolopo isika tany ambany vohitra anankiray ry havako.
niditra andeha mangy pasteur nefa aleny amin'ny toerana tsisy jiro lesitra tsara tare haingo trano tena tsisy otr'izany nga efa tonga ty jiro sy pasteur haingo trano io pasteur haingo trano io azanao tsy atao haingo fotsiny ry havako ny fahazavantsika fa atao fahazavatra ho an'ny tontolo misy atsika aza vela itsilopolopo maty de mirehitra fa fotoana rehetra ary entony inona jeronareo ianareo ny fahazavana zao tontolo zao ho ny tompo jiro zay tsy apetraka ambany fatafamarana fa apetraka ambony fanaova-jiro izy mba hazavany inona zay rehetra ao an-trano aoka hazava eo mason'ny olona tahaka zany toy ny fahazavanareo mba hitan'ny asa soa zay ataonareo ka tonga azy aninona koa ankalazan'Andriamanitra zay ankalazaintsika koa izaho sy anao ry havako fahazavatra fandilo andresy ny aiziny zao tontolo izao isika no fitaovana eo ampila toeran'Andriamanitra andresy ny ratsy rehetra eto ny jirotsika reseho ny aizina ry havako fa efatritsika zao miazakazaka eny ary havako eny andray ny fa efatra fiomanana miambena iny teo miambena fa sambatra anareo raha hitan'ny tompo manina moa miambina raha manina izy ravy kristianina miambina le manamalala kristianina afana ho avy amin'ny ora tsy ampozina ho avy amin'ny ora tsy eritreretina mila manina fotsika miomana mila miambina isika ndika hoe miambina amin'ny fotoana rehetra dia mivonina foana na amin'ny ora fahafiry mozy teo faharoa na amin'ny ora fahafiry fahatelo zany ora faharoa zany dia ao anatin'ny tena torimaso tena ao anatin'ilay tena mamy ny torimaso ao anatin'ilay tena miraikitra mihitsy ny maso zany rehetrarehetra zany ampijoroan'ny tompoantsika anina foana iambiny ianao vonina hiaritra ianao ao anatin'izany tadio variana ao anatin'ny torimaso ny enti-paharatsiny zao tontolo izao isika tadotafalatsaka sy drifotra isika malona diolana malona ny ady malona zavatra mitranga malona toe-javatra ny famaofao eo amin'ny fiainana tado sondrina ao anatin'izany isika mila manenina miambina fo isika amin'ny ora fahatelondray dia ao anatin'ilay filatsahan'ny andro ny manenina zany le izy fanala amin'izay ny tonga eo ao anatin'ny fotoana indray le mangatsika rehefa mangatsika dia hoe divavaka karapisy dia hoe tena taka mangatsika fa taka tsy lasary zany dika le hoe mangatsika iny dika le hoe mangatsika ngoly dia ndraytsika tratra ny aretina ny fangoleny devoly ny atao hoe ngoly dia mangatsika ary misy fotoana mampangatsika ary afako ny fangolantenantsika ho an'ny tompo mangatsipo amin'ny asan'Andriamanitra mangatsipo isika eo amin'ny asa rehetra zay ataontsika mila manintsika miambina tsy tokony angatsika isika ry afako fa tena ao amintsika ny fahavonona foana amin'ny fotoana rehetra na rovina na rovindra mivonona ary avana malala aoka iambina isika ny fiangonana zany miezaka mampiasa calcul be dehibe ho avy ny tompo amin'izao izy ny sasam-body an'ireo ao ane tenibohitra dia andro zareo zany andro nina ny tenibohitra mo iandro ny tompony ny any sasany efa mampianatra sady ny vaoka ho ano amin'ny ty daholo zay ananareo rehetra tsisy lanan'ireny vo avy izy ho avy ny tompo dia mampalahelo mijena le kristiana amidy ny tele nefa ka le tele amin'izareo ihany no avy eo ahodikodiny ao le izy ry avanao mila miambina isika amin'ny fotoana rehetra ny antsika kristianina na rovina ho avy tsy olana atsika zany fa manina foana ny ataontsika miambina foana miomana foana amin'ny fotoana rehetra reo ary ny afatry ny tompo anao ry havako ho avy ny tompo amin'ny fotoana tsy ampozintsika raha ho avy izy fotoana mampatahotra sy mampiorooro zany ho azay rehetra tsy miomana ary zany indrindra no anomezan'Andriamanitra ny vaovao mafaly ao anaozy moa aza matahotra fa mila ho avy ny tompo andray atsika amin'ny fanjakany fa mila miomana kosa isika reo ny fiomanana efatra omay ny tompo anao ry havako amin'ny mpifantohy
ao amin'ilay tsara lavitra, ao amin'ilay maharitra mandrakizay ny folosaina mampanatsika. Faharoa, mivonoana miatrika miady. Fahatelo, reseho miaizina. Ary faefatra miambela ho aminao any ny tompo. Amen.